Sabotsy efatra Jolay enina amby roapolo amby roa arivo falitafaraka aminao tombo kilasy tomboavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasanao am-panajana manaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Isan'ireo vaovao nisongadina tamin'ity sabotsy ity ny trangam-piarahamonina tetsy Ilanvato izay natrarana mpangalajaza ao rahantsika ato anatin'ny antsipirim-baovao ny mahakasika izay fanombohantsika ny fampahalalam-baovao kosa amin'ity alina ity ny fankalazana ny efatra amby roapolo taona nijoroany antoko tiky Madagasikara nankalazaina tamin'ny fomba mendrika sy tsotra izany sy ny fanokafana ihany koa ny dimy amby roapolo taona nijoroany antoko tiky Madagasikara tetsy Faravohitra Androany. Azo atao ny manao hetsika goavana sy amin'ny toerana malalaka saingy zava-dehibe ny fanatanterahana hetsika tsotra toy izao ahafahana manomana ny hoavy hoy ny fanazavana ary mbola hisy fankalazana isaky ny distrika. Tsy noho ny mpitarika irery fa noho ny foto-kevitra nojoroany antoko no mbola mampijoro azy hatramin'izao hoy ny filoha-mpanorona Ravalomanana Marika. Tsy ampy ny mijery ny lasa sy ny mirehary amin'ny zava-bita fa zava-dehibe ny fanorenana ny hoavy. Mametraka ambony fifampitokisana ny antoko manana tanjona tsy zara fantrana fa amorona arena. Fanampanazavana eo amin'ny riantsary ny Mateo Princy. Efatra amby roapolo taona nijoroana ny antoko tiky Madagasikara. Efatra amby roapolo taona nandalovana sedra saingy mbola mijoro sy miaina ary matanjaka hatramin'izao. 7 taona ny tantanana ny firenena ary saika niainana fanakatsakana ny ambiny. Tsy noho ny amin'ny mpitarika irery anefa no mbola mampijoro ny antoko fa ny foto-kevitra nijoroany antoko hoy Ravalomanana Marika filoha-mpanorona ny antoko tim. Ka na teo arany loza saika hitranga tsy tanteraka zany satria nahoana manana fonontsika aza matahotra mino fotsiny any. Efatra amby roapolo taona no nijoroany tiky Madagasikara tsaroko tsara ary tena vavolombelona velona mihitsy any resaka aminareo zany nanao azy. Efatra amby roapolo taona toerana tsy hoe veriky mihitsy zany anao politika zany mpandrarano tena manavanana ary niofana momba zany ary tena malala tanteraka ny fomba fanaovana ny agroalimentaire ny sakafo menaka sy ny ronono sy ny jus reo tena haiko. Ary tamin'izay efatra amby roapolo taona izay dia nandalo tao any sety zay hoe zay le sety tsaika nahitanozy sainga nombantsika mandrakarivan'Andriamanitra raha ataony ray mijery zany ny lalana ny diavintsika dia 7 taona ihany no lalana ny firenena 7 taona ihany ary ny taona maro zay taonin'izay dia taona niatrehana fanakatsakanana sy fitsapana maro tena fitsapana zany ka rehefa nateo azy zany dia mijoro hatrany tiky Madagasikara satria tsy natsangana tao ambonin'ny olona iray izy tsy natsangana tamin'rery izy fa teo ambonin'ny foto-kevitra teo ambonin'ny rafitra matanjaka ary teo ambonin'ny fitokisana ny vahoaka. Ny fantoka betsaka tamin'ny fampivoarana sy fanavotana ny malagasy ny asa no tanterahiny antoko tamin'ny alalan'ireo tetikasa sy vinaroana rafitra Madagascar naturellement sy ny Madagascar action plan. Tsy nisy kisendrasendra ny zava-bita fa vokatry ny fananana vina mazava. Nampiaiky ny maro izao tontolo zao ary azo nitsapaitanana ny vokatra azo tamin'ny tim teo amin'ny fitondrana na ny politika izany na ny sosialy na ny toekarena. Rehefa matoka antsika hitondra ny firenena voaka malagasy dia nanana vina tamin'izany fotoana androany. Io vina io dia hoe Madagasikara naturellement zay no vina napetraka vina ny jery lavitra tsy ho an'ny taranaka ankehitriny ihany fa ho an'ny taranaka mbola ho avy ihany keo. Zany no antony namola volanany Madagasikara action plan izay nametrahana ny fototra lehibe teo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ara-sosialy ara-politika ary ara-diplomatika. Mazava ny foto-kevitra tamin'izany Madagasikara sy ny vahoaka malagasy no lahara-pahamehana aloha tena lahara-pahamehana tsisy vahiny zany mibaikobaiko anazy tsisy vahiny zany milaza hoe zao natao zao natao. Isika malagasy no mametraka ny viny nametraka hoe Madagasikara action naturellement toy ny mpamily fiara isika no tsy maintsy mitazona ny familiana ary mamaritra lalana izoratsika fa tsy zareo akory ary hita maso ny vokatra. Ny tonga nisany ankizy nito
antsekoly tadidinao tsara tamin'ny fito sy roa arivo tamin'ny valo sy roa arivo roa amby sivifolo isan-jato ny zanaka ny malagasy nianatra ny antsekoly avokoa roa amby sivifolo isan-jato roa amby sivifolo isan-jato nanaika ny vahoaka tamin'ny nananganandreo tena niaiky mitsy vahoaka tamin'ny nanangananandreo le tobo-pahasalamana CSB1 sy CSB2 natao araky zazo atao mitsy nanaovana andriny ary indrindrindra nitombo niaraka rem-pirenena natratra efa nianitra ny valo isan-jato saingy rahantsika nalala zaranotranka natsangana ireo fotodrafitrasa lehibe lalana toadrano tambazotra mpamokarana ary ireo tetikasa maro nanoanana ny tantsaha fa raha mbola tsy ireo tantsaha ireo no mandroso raha tsy mbola ireo any amin'ny commune sy ambanivohitra reo mandroso azy metsetry androso Madagasikara natao lara-pahamena ny fiarovana ny tontolo iainana satria fantatsika fa lova ho an'ny taranaka sy arena voajanahary ho antsika malagasy zany ary ny tsara ny etraketraka nisy ny fandripalemana sy ny fifampatokisana tsy nisy misy tamin'izany fotoana zany zany kidina piny zany tsy nisy misy zany tamin'na fotoana zany zany etraketraka vonoan'olony zany satria nahoana fifampatokotsika tsy nisy tamin'ireo zava-bita no vokatry ny kisendrasendra fa vokatry ny vina mazava tsy nisy tamin'ireo zava-bita kisendrasendra fa vokatry ny fitantanana madio mangarahara ary indrindra vokatry ny finoana fa afaka mandroso Madagasikara rehefa apetraka voan'ny politika ny tombotsoan'ny vahoaka azo atao tsara ny mampandroso any Madagasikara ny fanamafisana rehefa tsy misy fitiavan-tena sy fitiavan-kely arena ho an'ny antoko ny fananana rafitra matanjaka ny fotony sy ireo olom-boafidy maro na teo azany sedra maro no lalovany tsy mitsaritra mitombo ireo manatevin-darany anantoko pirofo mivaingana amin'ny fananany aty mafototra sy vina matipaiky zany nandritra ireo taona maro ireo dia nisy ihany koa ireo nitady ny tombontso manokana loza ka nandrisika ny salasarana sy ny fanimbana ny firenena fantatsika tsara ny vokatry zany kanefa nateo azy ireo sedra sy ketraketraky ireo dia mbola velona sy matanjaka ny timina tsaiky nahita mbola manana olom-boafidy mbola manana mpitarika manerana ny nosy ary indrindrindrindra mbola manana tanora sy vehivavy maro manatevin-dalana isan'andro zany rehetra zany dia pirofo fa velona ny fotokeratra velona ny fanantenana ary mbola matoky ny timma ny malagasy maro noho zany a tsy matimonoka kory niezaka nataotsika tsy ampiny mijery ny lasa sy ny mirehary amin'ny zava-bita amin'ny fanazavana manana tanjona ny antoko tsy hizara fantrana fa kosa amorona arena azo inona fa mbola afaka hiarina indray Madagasikara mitaky fatahorana an'Andriamanitra mitaky asa ary mitaky fahavononana zany tanindrazana tsy ampiny mijery ny lasa na mirehare amin'ny zava-bita ny tena ndraikitsika dia manangana no aro ny firenena tsy ampiny mijery ny lasa fa ny tena ndraikitsika ihany koa dia milaza amin'ny olona fa betsaka no miandry atsika efa lazaika hatrany fa natao kamponan'ny Madagasikara ny anso izay iainako tsy mitsaratra mijery zay asoany firenena sy ny vahoaka malagasy a satria fantatro ny fahorian'ny malagasy niaraka tamin'ireo a teny atseny teny ambanivohitra teny an-dalambe niresaka taminareo a ary nahita maso a ny fahasahiranana sedraindreo vahoaka any ambanivohitra any minao fa mbola afaka mitsangany Madagasikara minao fa mbola afaka miverina ho firenena matanjaka sy ajainy ny afrikanina rehetra Madagasikara ary minao fa tsy arena kibon'ny tany no tsy misy fa le olona manitantana azy mijerevana ny arena lehibe indrindra dia ny vahoaka manana vahoaka tsara isika manana vahoaka malagasy mahafatrapo vahoaka be eripo vahoaka be tiasy ary vahoaka mino an'Andriamanitra vahoaka tsy kivy na dia mandalo fotoan-tsarotra azy zany a no antony ilazako fa tsy tanjona ny fahoriana ary firenena vanina nikendretsika nypiray tanindrazana ny tanjona dia tsy hizara fahantrana fa ny amorona arena
arena azo avy amin'ny asa, arena azo avy amin'ny fampikarana, arena azo avy amin'ny fanaovatsoa. Fototry ny fampandrosoana ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny fanomezan-danja ireo tanjam-pamokatra, ny fanohanana ny tanora hifeny teknôlôjia sy ny famoronana asa ho an'ny tenany ka anaovany azy ireo olona rampamehana. Tsy isy firenena androso raha tsy mahazo fanabeazana tsara ny zanany ny olona. Na izany azy dia tsy maintsy averina olona rampamehana ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana, indrindra ireo mpampianatra ny zoany sy ny momba azy. Tsy androso mihitsy Madagasikara raha tsy mahay ny olona mitantanao aminy sy ny olona entina, ary tsy isy mihitsy zany firenena vaniny zany raha tsy olona manaja tsara soatoavina mba malagasy sy manaja tsara ireo ray aman-dreny sy ny afatry ny taona. Manarak'izany dia ny fahasalamana. Ny firenena iray tsy afaka mamokatra raha marary ny vahoakany, tsy maintsy ampanakakaizina ny vahoaka ny tompo-pahasalamana, irovana ny olona amin'ireny fikarakarana ny fiterahana ny renina reny, ary ny fanafody atsaraina ny fitaovana sy ny fanafody, ary omena lanja ny mpiasa ny fahasalamana. Ny olona salama no afaka mianatra, ny olona salama no afaka miasa, ary ny olona salama no afaka mampandrosa ny firenena. Ary tsy maintsy atsaraina ny fambolena, fampiroboroboana ny fiompiana sy ny jonona, atsarana ny industrie manodina ny vokatra eto an-toerana mba tsy ho ahorana fotsiny amin'ny ankapobeny zao ny vokatritsika, fa vokatra vita izay mamorona asa sy mahazo ny tombidina, ny tantsaha ny fotsiny toekarena. Ny mpandraraha no mamorona asa, ny mpiasa no mampandeha ny famokarana, ary ny fanjakana kosa no mamorona tontolo ahafahan'izy ireny miasa amin'ny fitopisana, miova aingana izao tontolo izao, ny teknôlôjia vaovao, ny faranita-tsaina artifisialy, ny fikarohana siantifika ary numerika dia efa mamaritra ny toekarena amin'ny firenena iray. Tsy afa-mijanona amin'izao isika fa tsy maintsy manaraka an'ireny teknôlôjia ireny, tsy maintsy mandray anjara amin'izany tsika, tsy maintsy amboarina ny tanorantsika afe ny siansa sy ny teknôlôjia, tsy maintsy omena fitaovana izy ireny mba amoronana asa vaovao sy orinasa vaovao, satria ny tanora no anoratra ny tantara Madagasikara raha mpitso. Izany no antony mahazava-dehibe ny fampiasam-bola amin'ny fanabeazana, ny fikarohana, ny fanavoizana ary ny teknôlôjia. Tsy ndriko tsara aminareo tsara, tsy afaka manao ninina raha ohatra ka mibahana izay soahan'ny hafa isika, tsy afaka ampandroso raha ohatra ka tsy haitsika mitaiza an'ireny tanora ireny. Ny tanora malagasy, ianareo no hery indrindra, ny hery lehibe indrindra amin'ny firenena. Aza matahotra ny anofy manomofo foana, indrindra fa renena ny andro manosisika. Aza matahotra ny anatra mianara foana, tsara malala zao rehetra zao, mafantatra zao dia clé tokony raisina. Aza matahotra ny amorona ry tanora raisy mindrisika, ary ry tanora aza matahotra ny ray andraikitra raisiny andraikitra, fa tsy irery ianao akory, tsy jery fotsiny zay. Ny ho avy Madagasikara dia tsy miankina amin'izay ananantsika ankehitriny ihany, fa indrindra amin'izay ho avy ny rapitso. Ratsaivina, ny angy avy tamin'ny fikambanana TQ no tariany marika Ravalomanana ny taona 750 ny TQ Madagasikara rehefa lanombe ny tanàna n'Antananarivo ny tenany. Nahazo fankatoavana ara-panjakana amin'ny mantoko politika mijoro azy ny TIM araka ny RCPC laharana 420/2020 raha mbola vondrona politika tsotra izany teo aloha ny 3 Jolay. Tsy nitsahatra ny roborobo ny antoko nanomboka tamin'ny fahazon'ny Ravalomanana ny fahefana ny taona 2020. Nitondra nandritra ny 7 taona ny TIM izany ahitana fanatsarana sy fahombiazam-pitantanana teo amin'ny fototr'afitrasa, ny toekarena, ny tontolo ambanivohitra. Nalanan-keriny teo am-pelantanany ny fitondrana ny taona 2020 ka nahatonga ny TIM ho antoko-panohitra nanomboka teo ka niaritra ireo karazana antsojay sy raha matahora ary fanakatsakana isan-karazany. Nateo azanefa ireo sedra maro ny olalovana, mijoro ny TIM ary mbola ijoro ho an'ny tombotsoan'ny malagasy 420 taona tsy aoriana.
Fitombavaka ny soranan'Andriamanitra sy nametrahany ao am-pelatana ny ho avy ny antoko indrindra ny fanamarina ny jobily volafotsy 20 taona amin'ny taona ho avy na rana fifady-biasa mpitenenana no nentina nankalazana ny tsingeritaona fa 4 taona ny antoko androany teny faravohitra. Ary noho ny fitahin'Andriamanitra dia mbola maritra mandrakandroany ao araka ny asan'ny apôstôly 220 ny andiny ny 220 no tenin'Andriamanitra nanorenana ny fankalazana. Saika hiteto faravohitra avokoa ny ankamaroany ireo olom-boafidy tamin'ny anaran'ny antoko timo ny solotena ny rafitry ny antoko ny fotony eny amin'ny faritany ny faritra ny distrika ny komina ary izy tany ny vehivavy ny tanora ary ireo izay efa nananandraikitra taona ny antoko. Mitaky fifamitokisana amin'ny alalan'ireo fototra goavana dia ny fanajana ny lalam-panorenana, ny tanotan-dalàna, ny fahaleovantena ny androm-panjakana ary ny fifidianana ekeny rehetra ny fampandrosoana ny firenena ho ny filoha Ravalomanana Marc Androany. Tsy miankina amin'olona iray ny fampandrosoana ny firenena fa anjara ny malagasy rehetra ho ny fanamafisana. Fototra iorenana ny antoko-tika i Madagasikara ny finoana, ny fahamarinana ary ny fahamasinana. Ijoro ary hiasa ho an'ny vahoaka, ho an'ny ho avy ny Madagasikara tsara kokoa ny antoko ho hiatran'ny fanamafisana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Tsy misy fampandrosoana vanona raha tsy misy fifampatokisana eo amin'ny rehetra ho ny filoha Ravalomanana Marc Androany. Fototra iorenana izany ny fananjana ny lalam-panorenana, ny tanotan-dalàna, ny fahaleovantena ny androm-panjakana ary ny fifidianana ekeny rehetra. Latsapaka ny fitoniana rehefa mipetraka ireo ary azo hevezina ny ampandroso ny firenena. Nandinika sy namakafaka lalina ary niona tamin'ny olona maro petsaka ary nijery akaika ny fihetsik'olona rehetra teto Madagasikara ny tany ivelany ary indrindraindrindra izay ao an-trano. Ny zavatra atokisana indrindra, ny zavatra lehibe dia lehibe dia ny fampanantenana aloha. Rehefa manome fanantenana ny olona, manome fampanantenana ny olona dia tsy maintsy apetraka aloha ilay fototra anankiray tena manome fanantenana na izy, tena mahatoky azy teny izao izy, izay ihany zavatra lehibe. Ka rehefa mihetsika na manao zavatra na manao mission ny olona dia tsy maintsy apetraka aloha fampatokisana. Ny tantara dia mampianatra antsika fa tsy misy firenena afaka mandroso raha tsy misy fitokisana. Tsy misy zavatra mandroso raha tsy misy fitokisana. Ka io fitokisana io fatokisana ny leadership n'ilay olona, fatokisana ny action amin'ilay olona, ary indrindra fitokisana fa hanao zavatra ilay olona. Tsy ampy ny leadership laza fotsiny na manao fanambarana fa mila zavatra azo tsapaitanana, azo mivaingana ary nahitana tantara na success story filazana azy. Ny fitokisana no fototra ny fampandrosoana. Rehefa matoky ny olom-pirenena dia samy mampiasa vola ny mpandraharaha. Rehefa matoky ny tanora dia samy manofy sy mamorona izy ireo. Rehefa matoky ny tantsaha dia samy mampitombony ny famokarana tantsaha. Ary rehefa matoky ny firenena ny vahoaka dia miorona ny ho avy. Izany no antony tsy maintsy anamafisana mandrakariva ny fanajana ny lalam-panorenana, ny fanajana ny tanotan-dalàna, ny fahaleovantena ny androm-panjakana ary indrindrindrindrindrindra matoka ny fifidianana mangarahara madio izay ekeny rehetra. Ny fitokisana zany na fifampatokisana ny tena gaga lehibe izay mokre lalam-panorenana ihany no izy ny fifampatokisana. Zany mahatonga ny filoham-pirenena raha voafidy izy dia mba hoe hitandro toy ny andrak'Andriamaso lalam-panorenana satria fampatoky amin'izay jereo tsara 16 taona omaly Androany izy nankalaza azy ny Amerikanina fa tsisy samy tsitika ny lalam-panorenana.
zay ny fampatokisana noho izany a tsy maintsy manana zay hevitra zay tsika hoe fampatokisana ny tena fototra am'ireny antsika fampandrosoana satria rehefa mafy orona ireo fototra ireo dia miorona ny fitoniana petraka teo ny fitoniana ary rehefa miorona ny fitoniana dia afaka miroso amin'ny fampandrosoana ny firenena tsy miankina amin'olona ireny fampandrosoana ny madagasikara fa anjarany malagasy rehetra hoy ny fanamafisana tsy ampy fotsiny kabary na filazana fa mitaky asa mivaingan'izany ry malagasy koraha tanindrazana tsy misy olona afaka manorona firenena irery lesina azo tamin'ny tantara filohan'ny repoblika tsy afaka manorona ny fampandrosoana irery mila ny rehetra i madagasikara mila ny tantsaha madagasikara titeny azy zany hoe mila fampatokisana ny tantsahatsika mila fampatokisana mila fampatokisana ny mpiasa mila ny mpandraraha ary ny mpitsabo dia mila fampatokisana amin'ny mpitondro zava-dehibe ny fampatokisany ray aman-dreny sy ny zanaka ary mila ireo madagasikara ankehitriny tanindrazantsika zay azo jerena amin'ny lafiny rehetra mihitsy a fa tena manana maizy azy tena miavaka nizao tontolo zao saingy indrisy vitan'ny olona manakorotana vitan'ny olona mitsangana ny manipule andreo tanoro reo olona tsy malala ny zavatra tokony fatana mahavaliana any mahita hoe madagasikara tena nyresaka mivantana tokony andraikitra ambony a tany a Bruxelles dia sahanareo hoe hoana mila madagasikara tena malahelo zay ozy izy sahanareo hoe nanao ambargoany madagasikara teneno zao ozy izy tianao tenenina tiako tenena hoa dia ampio zahay azy asina zany sanction zany fa foany any zany andeo aloha hiasa iarakatsika ty tenenareo fampatokisana fampatokisana ihany tsy maintsy ataotsika noho zany a ny tiako madagasikara dia mba atoky ary fampatoky amin'ny asa zay atao amin'ny fanamby zay atao ary isika tiako madagasikara dia matoky an'ireo ratsa mangaika rehetrarehetra eny anivon'ny fokotany commune district ary eny amin'ny faritra ireny fototra iorenany antokitiako i madagasikara ny finoana ny famarinana ary ny famasinana ijoro ary hiasa ho an'ny vahoaka ho an'ny hoavin'ny madagasikara tsara kokoa ny antokotimo ny tokony atsakatsika tiako madagasikara dia anompo ny firenena anompo vahoaka malagasy ny antoko mino fa ny asa no mitondra vokatra ary antoko minotsika fa ny fahamarinana no ahafahantsika mijoro ary ny antoko mino fa manana fitiavansika fa hiasa iarakatsika ampandrosoana madagasikara hiasa iarakatsika tena hofanovana tanteraka madagasikara ary antoko mino sika fa ny tompontsoa madagasikara dia ambony lavitra no ny tompontsoany tiako madagasikara na ny tompontsoa manokana na ny tompontsoa no zany zany a isika rehetra proetanindrazana androany dia tsy hijery ny lasa ampanenenana tsy hijery ny lasa ampanenenana tsy naneninatsika nininana ndragatany fa hain'andriamanitra mandahatra zavatra rehetra hijery ny ankehitriny ampahamendrehantsika ary hijery ny hoavy ampatokisana satria mbola betsaka ny asana any atsika mbola betsaka ny nofinofy tokony ho tanterahana ary mbola betsaka ny taranaka miandry atsika anorona madagasikara tsaratsara koa zao koa engany isika rehetra anoy sy hitano mandrakariva ny sotoavana mampijoro ny antoko tiako madagasikara mandritra ny any rehetra mbola iaina ny finoana ny fahamarinana ny fahamasinana ary ny fanontona ny asa ary ny fitiavana lalina ny tanindrazana zava-dehibe mihitsy zany fitiavana tanindrazana zany betsaka na ino azy tantara tao betsaka ny zavatra ny zanana pitera tsy analanana azy zany hoe fitiavako ny tanindrazana zany a tsy afo azo atao sy tanteraina ny manokatra pejy vaovao an'ny madagasikara laram-pamiana ny fampanjakana ny firaisan-kina fa tsy ny fisaratsarahana ny fampanjakana ny asa fa tsy kabary ho hiatran'ny fanamafisana mijany eo amin'izay vaovao izay ihany sy mbola vonina hiara-dalana ary hiatrika ny 4 taona manaraka ireo mpikatroka tsika Madagasikara
miantso ny fandraisana anjara mavitrika ny tanora ireo nandray anjara fitenenana androany mba ameloma maso sy alava velona ny antoko. Narcisy Karazavy, mbola avatsara. Zava-dehibe ny fandraisan'ny tanora andraikitra sy ny fanamafisana ny firaisan-kina ao anatin'ny antoko isan'ny songadiny izany nandritra ny fandraisam-pitenenana ireo mpikatroka tiako i Madagasikara teto Faravohitra tsy tokony ho very fanantenana ny tanora hoy ny jeune team diaspora satria misy ny fahombiazana rehefa manampiniavana sy fehezahana na dia avy amin'ny toerana tsotra indrindra azy afaka hanangana firenena anjakan'ny fihavanana sy firaisan-kina isika rehefa miara-mentana ny malagasy hoy ny fanamafisana. Voreto koa tsika satria mahatsiaro taotrano tsy vitany rery fa raha isika rehetra no miara-mientana dia inona fa isy izay Madagasikara anjakan'ny fihavanana. Ny fihavanana tsy hoe mitovy hevitra daholo ny mpianakavy fa miady hevitra ao anatin'ny fanajana raha misy ny fahadisoana miaraka amin'ny famela ary misy ny tanjona dia miaraka amin'ny fanoro hevitra. Ary raha mbola miara-dalana antsika toy ny ataony Brahalahy Mianala dia ifampitsinjo ifampitarika. Ijoro sy vonina andray anjara amin'ny hetsika rehetra ho tanterahany antoko ny vehivavy tim ho kosa Iarfina Rahelso izay nanamafy ny fahavonona ny andray anjara amin'ny fikoanandoham-pirenena araka ny lalàna sy ny fanapahan-kevitry ny antoko. Miankina amin'ny antoko politika zany ny zavatra tokony ataona vehivavy fa tsy handingana an'izany izay manana ny rafitra itsika vehivavy ny tiako Madagasikara tsy izahay mihitsy no andeha fa tena manaraka ny izay toromarika avy amin'ny aloha filomarika Rafarimana izay dia misaotra ny Andriamatoa filoha satria ianao no nahinjely anay vehivavy nanana ny tena maha-izy azy tamin'izany fitondrana filomarika Rafarimana izany saingy aloha nietraketraky ny hafa moa nisy ny fanokana-panjakana dia rava tanteraka ny zavatra saina atao eto izay misy ny fanantenana amin'ny hoavy dia manantena ao arinanao foana izay Andriamatoa filoha fonina koa izay vehivavy amin'ny fikoanandoham-pirenena izay izy atoato tokony afaka mandray anjara izany vehivavy izany efa navoakanay foana izany président saingy manaraka izay hevitry ny antoko politika. Tsy nanavaka foko na faritra ny tiako i Madagasikara ho kosa ny solotenan'ireo mpikatroka avy any amin'ny faritra isan'ireo manome lanja ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fanorenana fotodrafitrasa manerana ny nosy ny tiako i Madagasikara ho irasombotra. Lefta fahatsirana jusque zao tsisy mahatak'izay zay nataonao zay Andriamatoa filoha tonga tatony foko tany jiaby magnalina ny vorotiavinoana azo fahefana na azo fampivondrona teknika jiaby fandaminana tany fandaminana fiarahamonina fandaminana fitondrasana natao niakatra taminay be ny tanàna tamin'izany andro nampiofana zany ange le décentralisation tadiavina zay le mahamanimany amin'ny raha ty ka sanany magnano tsy arabaky teny fomba fa hita le izy nampiary niatry tamin'ny fitatana menga fa tagnaty foko tany tamin'ny mera tonga taminay solombambahoaka ijiaby regny zany ilaigny tohisana monsieur le président tsy magnatra mbo fahitan'olo le dingana natao sy nampiasaina ka eo agnatray ny raha jiaby zay ngeto mo solotegna le avambanivolo avy agny amin'ny faritra mankahiry anao ary miarahabo fa mitogno aby antsika nanole jobily volafotsy koa raha mariazy. Ny antso ireo tanora andray ny andraiky ny amin'ny fampiroboroboana ny antoko kosa ireo mpikatroka tia Matranainy mba hahafahana manohy ny di sy anatrarana ny ampahombiazana ny 20 taona manaraka. Tamin'izany dia tena asa fatsika bary araka fiteny tsanana taloha nanitsy ny asa mila vokatra ary mandeha ampahitsiana tanteraka ny asa natao tamin'izany tsy misy olakolaka satria fatana mba aorinao miandro vokatra ny président ary miandro vokatra tsara ao anatin'ny famarinana ihany koa ka izay no ataoko fa tokony mbola lefina ho anareo tanora ankehitriny izay mbola hitoraka vaovao rehefa verina fotoranasana tsara rehefa marina parlement ny président ray verina amin'ny taloha hiala ny gaboraraka ankehitriny ary tena naraka ny foto-kevitra amin'ny antoko tady vokatra tsara ho an'ny besony maro ka mba hampandrosona Madagasikara amin'izay dia mba alohan'ny antananay iara mitozony tany
na misy azy zany tsy fitovikevitra mampiray kosa ny fitiavan-tanindrazana ary tsy tokony hisy ny fifandirana sy ny fifanipahana ho ny filohan'ny antoko HVM androany. Tsy mahagaga raha mikorosofana ny firenena manoloana ireo fanapahan-kevitra diso na dia efa fantatra izao aza ny tokony ho lalakom-bana hoy kosa ny antoko ny safidin'i Madagasikara. Fanazavana. Ny teniny taremarika tamin'ny fitondran'ny antoko TIM ny firenena nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2025 efa teo am-pelantanan'ny malagasy ny fampandrosoana saingy ny vily lalana ka ny ratsy hatrany no nahazo laka manoloan'izany tsy mahagaga raha mikorosofahana tahaka izao ny firenena hoy ny antoko safidin'i Madagasikara. Ary Andriamanitra dia manana fijery hafa, mbola tsy mangataka akory isika dia efa omen'Andriamanitra matetika izany valambavaka izany. Ka isika malagasy, isika kristianina dia mangataka foana, mba mangataka filoha afaka hamoaka ty firenena ty ao anaty fahasahiranana, mba mangataka mpitondra ty tanindrazana, ty vahoaka mandala amin'ny fahamarinana, mangataka foana. Rehefa mijery ny taremarika atsika mandritra ny mitondran'ireo mpitondra rehetra teto Madagasikara dia resy lahatra ny tenako fa efa nomen'Andriamanitra atsika hatramin'ny ela izany valambavaka izany, dia mbola mangataka ihany, mangataka filondray tonga dia volo manatsofoka ary mampiditra olona hafa zay indray nitondra ny firenena tsy mahagaga raha toy izao ny firenentsika amin'izao fotoana. Na misy azany tsy fitovikevitra na tsy mitovy azany firehana politika mampiray kosa ny fitiavan-tandrazana ary tsy tokony hisy ny fifandirana sy ny fifanipahana ho ny filohan'ny antoko HVM raha namala ny fanasan'ny antoko tiako i Madagasikara androany. Maro ireo antoko politika nijoro teto amin'ny firenena resy lahatra kosa ny HVM fa isan'ireo antoko nanana traikefa naharitra ny antoko TIM. Ary anisan'ny tsikaritra ary fantatra zany na inona no lazaina dia anisan'ny antoko manana ny traikefa naharitra zany antoko tiako Madagasikara ka arapaina no président arapaina topoko ny tain'Andriamanitra tonga amin'izao fotoana lehibe izao. Ny hevitra tsy mitovy mampandroso foana zany fa ny fahaizana mandrindra izany ary ny fanekena fa zay sitraky ny vahoaka no mitondra ny firenena dia miondrika ambanin'izay ianao. Raha zany tsy mpanao politika efa mpandrava ianao raha mieritreritra fa rehefa tsy hainao dia tsy izy fa tonga anao hitondra dia mendrika ianao izany. Matoy ianareo tompoko 20 taona volazanao to président 7 taona mitondranao, mbola velona iny ianao, mbola ity Madagasikara ary tsika mana farantenana foana fa tsy anisany olona kivy amin'ny fanaovana politika. Izay kivy dia aloha hijanona raha fa manantena tsisy tsony ty Madagasikara dia mialay eto fa ty tsy maintsy mandeha ty Madagasikara ty ary sika zanaka malagasy zao no manafitra ty Madagasikara ty fa tsy manantena izany izy tsika. Mino fa anisan'ny fanotra lehibe fototra lehibe amin'izany ny tiako Madagasikara ary satria sa manana antoko miaviny isika dia izahay tsy misotena izany izy fa ny antoko HVM ny lazako an'izay dia vonona foana anatin'izay hevitra tsy mitovy zay fa anatin'ny fifanajana satria ny tao-trano tsy ho efa nirery. Inona tsy fitovizan-kevitra fa tsy maintsy mampiray antsika tompoko dia ty Madagasikara atsika ty zay hany ny raisantsika eto ka rehefa mahay miaraka mibazana amin'izay tsika tsy misy firenena manana filoham-pirenena anankidimy zany na anankifolo fa ray ihany koa samy miezaka amin'izany koa mino fa ny fahaizana ny fahendrena ny finoana satria sa manana finoantsika fa tsy kristianina dia mino fa tsy tongatonga foana zany fahefana zany hoa zay ny rahantsika miaina tompoko satria nitaona kely ny ainanay eo amin'lohan'ny traikefa izay anananao no ilazana an'izany fa ny fiombonana mba hampandrosoana ny ty firenentsika ity.
Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany nitodika tamin'izay 4 taona lasa izay ny rehetra nandritra ny fankalazana androany 7 taona ny tantanana ny firenena ny antoko tiako i Madagasikara. Samy natsapa ny rehetra fa navita be tamin'ny fampandrosoana ny firenena ny TIM atao anatin'izany. Ny joro hatrany antoko na dia ny zanany potehina sy noravana aza ny antoko sy ny filohany. Mbola misy ny fanantenana ananana firenena vanina. Iara iasa ny rehetra andray andraikitra amin'izay mahasoa ny firenena. Fanadihadiana. Koa satria mbola tsy vonina ny sary mirakitra izay fanadihadiana izay dia ho toy izay tsika ny fampalalam-baovao mahakasika ny vaovaon'ny sosialy tokony andraisana fepetra faran'izay aingana ny trangana tsy fandriampahalemana mahazo vahana eto amin'ny firenena. Iaran'izany avokoa manomboka any amin'ny filohan'ny fanavaozana ankatrany amin'ny vahoaka. Manoloana izany manao antso amin'ny tokony jerena vahaolana maika ao amin'izany mpanao politika Joasy Eleonora eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy mbola avatsara. Atairana ka nikoropaka ny mponina sy ireo mpandalo teny Ivandro Maliariva raha nandre Pobasy. Raha ny fampitam-baovao nisy drone nanaraka ny fiara nandehanan'ny filohan'ny fanavaozana nanomboka ny alakamisy ary nitoy omaly zoma. Tsy maintsy nanao ireny fihetsika ireny ny ekipa miandraikitra ny fiarovana ny filoham-panjakana ho fiarovana ny endra ny fanazavana. Hita taratra trany amin'ny filohan'ny fanavaozana ny trangana tsy fandriampahalemana eto amin'ny firenena hoy Joasy Eleonora izay nanamarika koa fa mandry tsy lavolony vahoaka malagasy ankehitriny kanaovana antso ny hijerena izany akaiky. Tsy fandriampahalemana tokoa zao anisan'ny olana hita fa mivohitra tsika amin'ny teny zao araka izay voalazanao izay anisy ny tranga ny seho alina ny filoham-panjakana tsy fantatry mazava tsara moa ny fandehany fa raha ny vaovao re dia ohatrany hoe nisy drone nanaraka dia voatery nanao izay fiarovana moa zareo ary arabaina moa tsy maty foamanaina sady zava-dehibe ny nananany mpiaro akaiky azy. Nitondra fanazavana sy nanamafy ny fisian'ireo drone manaraka azy ireo hatramin'ny alakamisy zoma alina ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Mikael Randrenirina izay nifona tamin'ny vahoaka malagasy noho ny zava-nisy tsy misy rotaka fa filaminana no misy eto Antananarivo hoy hatrany fanamariana. Dia ifonako ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra misy omaly satria cortège présidentiel anatin'ny 2 andro misy drone manaraka amin'ny andro alina dia mahagaga ihany efa nisy tamin'ny lakamisy alina jerena fotsiny aloha dia mbola niverina izy omaly alina dia mba tsy maintsy nampiseho azy hoe zahay vonona ny amaly fa tsy hoe tsangan'olona fotsiny zay zavatra natao fa ny fonako amin'ny vahoaka malagasy dia tsotra nikoropaka ny olona na eno azy iny averin'olona hoe misy rotaka ny eto Antananarivo. Tsisy rotaka ny eto Antananarivo, miasa tsara atsika, miasa ny gendarmerie, ny tafika ny polisy, ny lamo ny Antananarivo, tsisy rotaka ny eto. Satria izay no tadiavin'ireo olona reo. Ny ampisy mialatsiny an'le teny frantsay psychose eto Madagasikara mba ahafahany ilaza any ambadika any fa mirotaka i Madagasikara. Hita fa manao ezaka ireo mpitandro filaminana saingy mampivarahontsana ny fanjavonana zaza izay miseho lany amin'izao fotoana hoy Joasy Eleonora. Ilaina araka izany ny fampitana vaovao marim-potitra faran'izay aingana azahoana mandray fepetra manoloana ny trangana tsy fandriampahalemana. Mila averina ihany koa ny fifampitokisana eo amin'ny samy malagasy raha ny fanazavana. Fa vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao nefa
misy tokoa ny mpiaro satria misy ny hery samihafa mpitandro filaminana eo koa ny foloalinda na izany na tsy izany nefany hita fa tsy mandry milavoloha ihany ny vahoaka malagasy. Misy ny zaza lainakeriny, misy ny tsy hita, misy ny efa vata mangatsiaka no hita. Amin'ireny mpianakaviana dia tena mampivarahontsana ary tena miombona lahelo amin'ireny fianakaviana namoy zanaka ireny. Ny any ambanivohitra koa moa raha malala fa dia tsy mitsahatra ny asan-dahalo isan-karazany fa dia mametraka ny fitokisana amin'ny tompon'andraikitra momba an'izany fa isika vahoaka koa ngamany tsara ny mametraka ny fifanomezana vaovao sy ny fampahafantarana ny tompon'andraikitra ny fotony. Adolan-tsento tanora olon-dehibe maro no tsy hita tato ato tsy eto andrenivohitra ihany fa saika manerana ny Madagasikara araka ny fanazavany avy eo anivon'ny jandarmeriam-pirenena dia maro ny antony mahatonga izany. Misy amin'ireo olona tsy hita no tavaverina somatsara, misy kosa no miverina mitondra ratra sy takaitra, misy ny namoiny ainy ary mbola misy ihany koa ireo karoina sy tsy hita popokatra amin'izao. Manoloana izany hiadenana mafy ny mpitandro filaminana fa tsy mipetra-potsiny ary manokatra fanadiadiana hatrany isaky ny misy tranga, mikaroka ireo olona tsy hita, mandinika ireo roy sy fifandraisana manodidina ny fianakaviana ary mametraka paikady hisorohana ny fiverimberena ny tranga. Miantso ny vahoaka mba ho mailo amin'ny fisian'ny olona na fiara mampiaya eny amin'ny manodidina koa ireo mpitandro filaminana aka ny mombamomba azy ireo raha azo atao ary ampandre avy hatrany ny tompon'andraikitry ny fokotany sy ny mpitandro filaminana. Notsindry ny mpitandro filaminana fa izy ireo no tokony hampandrenesina voalohany raha vao misy tranga mampiaya fa tsy andro fiparitahan'ny vaovao amin'ny tambazotra sosialy mba hahafahana mandray fepetra aingana sy miaro ny ain'olona. Fa nitrangana savorovory teo anoloana ny poste de police Ilanvato ny atoandro teo. Vehivavy iray sahabo 24 taona no voalaza fa nangala-jaza ka notakian'ireo mponina ho atao fitsaram-bahoaka. Niezaka nandamina sy nanaparitaka ireo vahoaka marobe nitangorona teny antoerana ny polisy-pirenena. Tsy azo ekena ny ala-jaza hoy ny mponina, indrindra manoloana ny firongatry ny fahaverejan-jaza tato ato. Raha ny vaovao tafapetraka ny fitorian'ny fianakaviana ireo zaza no kasaina angalarina ary dia tazominy ny polisy tsara lalàna kosa ilay vehivavy tratra tamin'izany. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola hava-tsara. Antsoantso tabataba no nisy teto amin'ny poste de police Ilanvato nitaky ny famoahana ny vehivavy iray manodidina ny 24 taona nambaran'ireo mponina fa nangala-jaza. Nentin'ny vehivavy iray nandeha ireo mpiravavy 5 taona nirahy nividy voamadilo ilay zokiny saingy tsy nentina mela ilay zandriny rery teo amin'ilay vehivavy tsy fantany ka nitomany. Mbola teo amin'ny mpandresendahatra azy rovavy kosa ilay vehivavy no sendra nivoaka ny rahavavindreny izy rovavy. Dia somary ngamba nisy atsasakadiny teo aorianan'izay dia nivoaka zahay andeha hivoaka an-trano mihitsy ny azy hivoaka ho any amin'ny lavazy any. Noreo izy rovavy no fanenana hitanandalana mitomany tantanan'ilay vehivavy. Tantanan'ilay vehivavy izy anankiroa. Mifanena aminay izy nefa sady tsy samy antso anay izy, tsy samy teny fa mitomany fotsiny. Tena mitomany. Dia hoe dia niezaka nanatona moa zany za hoe fa maninona reo mitomany, maninona reo mitomany dia tsy namaly izy rovavy fa mivandravandra fotsiny, tsy namaly. Dia niezahako ny tsy mary nisy teo amin'ny 5 minutes teo vao namaly izy hoe tereny vehivavy io zay hiaraka aminy. Dia ozy amin'izay ilay vehivavy tsy nangalatra ny zanakao zany madame ny zambola tsy nanontany azy, tsy nangalatra ny zanakao zay fa irahako vidy voamadilo izy. Zay ilay zavatra. Nefa izy olon-dehibe mahay mividy, manana tanana mahay mividy tsara raha tsy fantatra. Olona tsy te manodidina moa zany izy ny tena marina. Mitantara ny zavan-tseho ity tovovavy kely izay hita fa mbola tena natahotra atao aorian'ny zavan-tranga tamin'izy ireo. Zany tamena be zany dia zay hoe eto zany tamena be zany dia fa zay no entiny dia ny raha mividy voamadilo izy hoe ndana mividy voamadilo dia zandrinao rasomiko eto dia tsy nety dia ozy hoe rasomena akanjo bako dia aleo zany vidy ale izy dia tsy nety foana dia teny ratsy be ve ny rasomina dia zay hoe ino tatianay dia to dia navototra ny ainga ianao dia fa ozy andonareo tenina mody izy dia hitan'ny tatianay amin'izay za hoe
dia avy eo nodasimisy tatianay izy sandrina ihany nalany fa ny hafa tsisy tavina volamena fa ozy andao fotsiny dia fanakijana dia ozy andao ankoatra azy roa vavy reto nisy tovavy kely roa hafa tonga teto amin'ny poste de police Ilanvato nanamafy izy roa vavy tonga teto fa io vehivavy nikasa nangalatra ny roa vavy androany io ihany no nikasa akazy ireo roa tokom-bolana lasy zay saingy navotsitra io vehivavy io sy natosy ny tany naty lakan-drano izy roa vavy rehefa niantso vonjy ozy tena andao iaka aminay fahaizahona lalana makaty dia ozy tena hoe zay hoe tsy mahita lalana ty dia nandeha nitarisy ny tasy zay dia zay tsy nety nandeha dia vao tonga tany amin'ny 67 zay dia nitsofoka lelakela trano be dia nalailo mibonso le anginawako ry dia namengo ary zay dia tsy nety nandeha dia nalalitsahany tana talo ry dia niantso vonjesy zay efa aty anony izy mipetraka nosy patsana efa fatako izy mpangalatsaza dia zay tsy nety naaka aminazy va dia nitarisy be foana dia ianankiray dia nanahaka faharina dia avy nisosotomy dia tonga tary amin'izay hoe roa miandry eto dia nanankiray hono hoe dia ozy tenay sy lehilahy anankiray hoe zay tsy mifanahaky zany fa miaraka daholo dia nandeha sotomy daholo amin'izay zay telo dia nitsofoka elakela trano be dia tany nalainy ebranche le angry dia avena latsany tanaty tala any antso vonjeny zay dia nisy olona nahitana dia hoe firofiry mimora mamana hoe dia rinona taty dia niatrano mamany dia tonga mamany nakanay manoloana ny zava-nisy mitaky ny amoahana io vehivavy voalaza fa nangalajazy io ireo mponina tety Ilanvato atao fitsaram-bahoaka niezaka nandamina ireo mponina ny komisera miasa eto amin'ny poste de police ity saingy tsy nampitony ireo mponina izany zao hoentiny izy andeha ametraka fitorina reto olo reto zao ametraka fitorina any amin'ny sahana zaza tsy ampitony momba an'ilay zava-niseho zay zany ametraka fitorina izy any tsara lalàna ao zareo mihitsy nandeha ametraka any ary aterina any amin'ny centrale le olona ao any amin'ny tsara lalàna dia hore atsika ho apita amiandalana eo ny fizotro ny rarahany ao zay za miteny anareo zao marary satria tonga dia meko anareo la vérité na dia atapaka ny tendako ary io zaza maty tamin'ny nalevin'io any anany tareny tonga dia meko anao miara-mianatra miara-mianatra zavokely samy vakansy reo azonao dia tsy tio zaza io vity kafe dia efa nalevina dia ropotra ny olona satria mety vorona traplace hoe zanako zao misy mamono azonao dia zay mahatonga kaneazany ty koa aloha raka misy lalàna fianamelohanao tsika ho avy ofehan'ny lalàna misy lalàna eto amin'ny tany sy mifanjakana zay teneny voalohany teo dia anao ny lalàna anao ny asany fa any amin'ny misahana zaza tsy ampitoana no manao ny famitorana ao menao ve hoity olona nanao nio afery io zay fotsiny zay zany mila vanina nampanantena ireo mponina ny fianakavian'izy roa vavy fa ametraka fitoriana ary anaraka hatramin'ny farany ity raharaha ity amantarana ny marina momba ireo zaza tsy hita sy namony ainy atatoato ary mba hampijanona ireo alajaza izay misy amin'izao fotoan'izao dia ny androany aloha tsy maintsy alefa any amin'ny centrale any tsara lalàna izy any amin'ny sahana zaza tsy ampitoana fa izahay victime dia tsy maintsy manaraka azy ihany asa matahotra nareo fa zay tsy maintsy manaraka fitoriana manaraka zay mikatra izy dia tsy manina fa vangina ihany jerenay hoe io izy ao dia mety maromaro tsika hoe victime nafantatra an'le raha matoa ao fa afaka mametraka plainte ohatranay koa nareo dia afaka miaraka miasa any tsika fa ny androany izy ato juste poste de police fotsiny tsisy ninazony zareo atao ny ato dia zay mahatonga anay manaiky fandaminana hoe zay zany le zavatra tsy maintsy arahany fa zahay mitovy aminareo ihany mitovy aminareo ihany réaction anay fa matsika ho pireneny eto manaraka zavatra fandaminan'ny olona any dia hoentina any tsara lalàna izy dia manaraka azy azy zahay tsy mena tsiny ireo mponina raha sorena manoloana ny trangana alajaza toy izao ho kosa nisy fokotany Ilanvato maro loatra ireo zaza nanjavona tato ato hoy ny fanamafisana teto aloha mbola sy dia nisy raha eto fokotany fa zao ny tena maharomotra amin'ny olo zao ny favorizan'ny zaza be loatra hitanao le teto ampefilombodorano hoe sahala nangalana any amboanjo be nitan'le fatiny ka izay no ohatrany maharomotra amin'ny olona satria tsingofony olona tsingofony tena satria zanaka le izy mafy tokoraha mafy
ka mitradradratra tokoa le fofon'olona noizao fahaverizanankizy io tsy mba hoe indray mandeha fa maro dia maro mihitsy tsy hoe amin'ny teto-pefo ihany fa maro angamba génération amin'izay hoe misy mpangala zaza asy tsy misy herinandro akory ka zazaky salasala ny daoly ita ohatrany tsy azoko mihitsy nisy satria ohatra mihitsy tsy mba niteraka angamba le olona fa mafy tokoa raha mafy satria ilay zanaka nateraka zany hoe mafy. Niezaka nandamina ny toedrarà ny poste de police teto Ilanvato hisorohana ny fitsaram-bahoaka izay voararany lalàna tezitra sy sorena araka izany ireo vahoaka rehefa nentina nivoaka hiazo ny PMPM teny tsara lalàna ity vehivavy tratra ity akaraikitra ny Torabato. Ile bulla na bien na lana sar Manao antso ny anamafisana ny sazy ho an'ny tranga alajaza toy izao ireo mponina teto Ilanvato be loatra ary marary ny fahaverezan-jasa ka tokony tsy andeferany fitsarana ho ihany ny fanazavan'izy ireo tsy tokony hisy araka izany ny kitrano an-trano sy ny fanavotana olona tratra ambodiombo toy izao ho ihany ny fanamariana araka ny vaovao farany voaray dia tafapetraka io tolakandro io ny fitorian'ny fianakaviany ireo zaza nokasaina angalarina tanana eny am-PMPM ihany koa ilay vehivavy voalaza fa nangalajaza. Raha ny vaovao voaray eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao dia fantatra fa tovolahy iray voalaza fa mpangalajaza ihany koa tratra tao am-Peflo Ambodirano ihany. Niaran'ny fitsaram-bahoaka ny tenany raha ny vaovao ka tsy nisy namantarana azy intsony. Andrasantsika ny toy izay vaovao izay. Fa izao kosa dia hoarantsika ny fanadihadiana mirakitra ny fandraisam-pitenenana ireo birao politika ny solombavam-bahoaka ary ny ben'ny tanàna nandritra ny fankalazana ny 420 taona ny antoko Madagasikara tetsy faravohitra androany. Tsy misy fampandrosoana vanina anaty fisaratsarana mampanjaka ny firaisan-kina ny mpikatroka tiako i Madagasikara rehetra ho ny sekretera jeneraly 70 taona niaritra fanenjehana kanefa mbola teo ireo mpikatroka tsy mitaza-potsiny ny rehetra fa antsoina indray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena. Andro manan-danja ao antsika tokoa ny andro anio ity satria andro tsy fankalazana fotsiny fa andro fampatsahivana, fankaherezana ary fanamafisana. Fampatsahivana ny timma dia nitsangana tamin'ny fitavan-tanindrazana, niorina tamin'ny fahamarinana ary nijoro amin'ny fanompoana ny vahoaka. Fanamafisana fa mbola eto sika, mbola mijoro sika ary mbola manana fanantenana tsika anangana firenena vanona. Raha manao jeritodika ny ainan'ny antoko isika ekena nisy ny fampandrosoana fa tsy mora ny lalana ny diavin'ny antoko. Nisy ny sedra, nisy ny sakana, nisy ny fitsapana. 70 taona niaritra fanenjehana fa na dia teo ary zany rehetra zany dia tsy niondrika isika, tsy nivadika isika ary tsy nilavolefony isika. Izany no herin'ny timina, herin'ny firaisan-kina, herin'ny finoana ary herin'ny fitiavan-tanindrazana. Ko androany dia mbola mafisiko ny fanentanana antsika rehetra mba hifanampy, hifampahery ary hiasa miaraka satria tsy misy tanjona ho tratra raha mizarazara isika, tsy misy fandrosoana ho tsapa raha tsy miara-mientana isika ary tsy misy fandresena ho azo raha tsy mirahina isika. Aoka ary isika timina tsy ho antoko miteny fotsiny ihany fa ho antoko mandray andraikitra ary antoko tokony andraikitra mihitsy. Aoka ho vonona sy hiomana isika amin'ny tety andro rehetra izay atao eto amin'ny firenena, na ny fikoanan'ireo-pirenena zany, na ny fifidianana ny filoha-pirenena izay ho atao amin'ny taona ho avy. Aoka ho mafisitra ny rafitra, indrindra ny fanajana ny disiplinina satria na ny toromarika satria izany ihany ny tena antoka mampijoro ny antoko ary ahitantsika fahombiazana. Tsy antoko politika no teraka 420 taona lasa izay fa fianakaviana na presy ny tandrazana ny avy ao an-tranony antoko mampiray ny malagasy rehetra ary sahanao dingana. 420 taona lasa izay tsy antoko politika no teraka fa fianakaviana iray. Fianakaviana natsangany finoana ho fatoran'ny fanantenana ary nampiresany ny fitiavan-tanindrazana. Fianakaviana nisy aneny ary notariany dada
dada zay sanino rehefa maro no mbola ny salasala, dada zay sa nanofy rehefa maro no efa namoy fo, dada zay sa nijoro sy nilaza tamin'ny malagasy hoe andao anangana firenena vanina mino fotsiny any. Dia teo teraka ny tiky Madagasikara, zanaky ny finoana, zanaky ny fahamarinana, zanaky ny fahamasinana ary amboniny zany rehetra zany, zanaky ny fitiavan-tanindrazana. Satria tsy misy afaka miteny hoe tiky Madagasikara raha tsy vonina hiaro ny tanindrazana, raha tsy vonina nompo azy, raha tsy vonina hijoro azy, ary raha tsy vonina afoy izay sarobidy indrindra, izany indrindra ny fototra iorenan'ny tiky Madagasikara, ary izany no mbola mampijoro azy mandraka androany. Fa ny finoana rehetra dia sedraina reny fianakaviana tena iray dia ilay niarany tondra ny fahoriana. 19 taona. 19 taona no nandrefesana ny herin'ny fonao. 19 taona no nanefena ny faharetanao. 19 taona no nanontaniany tantaranao isan'andro hoe mbola mino ve ianao? Ary tsy nisalasala ianao namaly hoe mbola mino aho, mety angina ny feoko fa tsy angina ny finoko, mety horavana ny zavatra naoriko fa tsy horava ny fanantenako, mety isy ho lavo fa tsy ondrika ny fitiavan-tanindrazana. Ary raha mbola misy fo iray mitempo eto Madagasikara dia velona ny tiky Madagasikara. Ndao ary hiaraka hanorina ny ampitso hitondra ny timma ho amin'ny fandresena, aza misalasala intsony. Sahi, mino, matoky, koratoa ianao. Raha tiky Madagasikara no teninao androany dia sahi ary manao ilay dingana lehibe. Anio ny fotoana, ianao sisa no andrasana. Nateo aza ny fitsapana mbola mijoro ny antoko fa volombelon'ny fitaizana nomeny ny filompanorina. Maro ny zavatra lalovana ary tany amboalohany raha nitsangana zao ny forony zao toko zao dia be ny mpanatsatso. Ty loha zany mpanatsatso ny fiainana indrindra ny ara-politika hoe mandra-paroviana zany atoky tiky Madagasikara zany. Matoa mbola mijoro ankehitriny nateo aza midikana ny sedra ny fitsapana dia nanana finoana, nanana fanantenana zany satria naorina teo ambony finoana an'Andriamanitra ka isorana azy mbola mampijoro antsika rehetra fa nanana finoantsika dia nanana fanantenana tsy vita ny vava fa matona petratsika amin'ny finoana zany dia finoana narahana asa. Ko mijoro ny atoky tiky Madagasikara ny solombavam-bahoaka ho vavolombelona zany fitaizana sy ny fomba ny tonganao Andriamatofilo na somary nalahelo kely indray somary voatona kely tsy nahatezitra tsy nampitsoky zany fa isorana Andriamatofilo fa zeziky zany resy lahatra amin'ny fanarahandia ny amin'izany hoe atoky tilma zany amin'ny fitarihanao soa ihany fa teo ianao dia ho an'ny 20 taona manaraka satria ankalaza izany sika ny amin'ny taona ho avy manomboka ny amin'izay le hoe tsobily volafotsy izay dia ho ela velona ho lava velona ianao sy ny ankohonanao men'Andriamanitra hery sy fahasalamana dia miraro soantsika rehetrarehetra mbola hoandray hiara-kalaza ny any amin'ny tsobily volamena any amin'ny 50 taona ny atoky tiky Madagasikara. Ho ela velona ny atoky tiky Madagasikara, ho ela velona ianao Andriamatofilo sy ny ankohonanao. Angadina nanana sy vinahitana ny fananana mpitarika nahay niaritra sy njoro hoy ny bentanana mifamatotra amin'ny hoavin'ny timma ny hoavin'ny Madagasikara. Andritr'ireo 400 taon'ireo dia ianao no mitarika ny timma tampinoana sy tampaharetana. Tsy nivadika tamin'ny foto-kevitra ny orenany ianao, tsy nandao ny antoko tamin'ny fotoan-tsarotra ianao, tsy nitsoaka andraikitra ianao. Rehefa nisy ny fandresena dia niara mifaly tamin'ny vahoaka ianao. Rehefa nisy kosa ny sedra sy ny fitsapana dia mbola nijoro teo aloha ihany ianao nampahery, nampiray ary nitondra fanantenana. Izany no antony mbola hijoroan'ny timma ankehitriny. Izany no antony mbola mampatanjaka amin'ny timma ankehitriny. Ary izany indrindra no antony hitiavan'ny mpiambana sy ny vahoakanao. Koraiso Andriamatofilo, ny fankasitrana sy ny fanajana avy aminay rehetra. Rehefa mitodika amin'ny lasa isika dia tsy ny tantarany atoky Madagasikara fotsiny no hitantsika fa ny tantarany faharetana, ny tantarany finoana ary ny tantarany fitiavan-tanindrazana. Nandritra ny 7 taona nitondran'ny timma ny firenena dia naseho fa azo atao ny mitondra amin'ny vina mazava, amin'ny asa
ary amin'ny finiavana ampandrosany Madagasikara. Ny tena mampiavaka amin'ny timina dia ny fomba nijoroana nandritra ny 40 taona tao anatin'ny fanoherana. Tsy nirodana amin'ny timina, tsy nivadika amin'ny timina, tsy nanary finono ny timina satria Andriamanitra ny fototra iorenany ary ny vahoaka malagasy no hery nampijoro azy. Maro ireo tokony forona teto Madagasikara, maro natanjaka rehefa teo amin'ny fitondrana, fa rehefa very ny fahefana dia nanjavana. Fa ny timina kosa mbola eto, mbola mijoro, mbola mindray, mbola matanjaka. Tsy ny fahefana no nampisy ny antoko fa ny foto-kevitra, tsy ny toerana no mampatanjaka azy fa ny fatokisan'ny vahoaka, tsy ny tombontsoa an'olom-bitsy no katsaina fa ny tombontsoa iombona ny malagasy. Makasika ny fiainam-pirenena ny malagasy samy malagasy irery andry no afaka mamany olana misy eto Madagasikara ho ny mpandinika fiarahamonina. Rehefa taraiky amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra nefa ny mpitondra dia rariny raha miditra amin'ny raharam-pirenentsika ny vondrona raisam-pirenena sy ireo firenen-kafa ho ihany ny faneho-kevitra Gérard Ramamampiona eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sariny mbola avatsara. Zava-dehibe ny fahaizan-tsaha malagasy mifanantona sy mifampiresaka mba hisorohana ny fiverenan'ny krizy politika sy ny fanonganam-panjakana eto Madagasikara hoy ny mpandinika fiarahamonina Gérard Ramamampiona mitarika ireo firenen-kafa sy ny vondrona iraisam-pirenena hiditra amin'ny raharam-pirenena eto amintsika ny tsy fahitana sy ny fahatsapana fa tsy vita malagasy ny famahana samy rery ny olana atao anatiny ho ihany ny fanehoan-kevitra. Tena mba hahatonga antsika malagasy hoe isika tokoa ny tena mitondra ny firenentsika vao avy nankalaza ny fahaleovan-tena firenentsika sika ny fiandrianana sy ny fahefana sy ndretrera dia tokony hoe aseho tsara zany zavatra zany hoe isika no mitondra an'io fa raha vao itamatama etsy ireo zana miady ifanilika andraikitra ifanilika senaneo dia tsy maintsy hiditra ireo firenena avy avelan'ireo ka izay ny tena zavatra atahorana indrindra zavatra efa nisy teto amin'ny tany sy firenena zany hoe oentina Maputo oentina Dakar oentina ndray no andamina ka militsika mianakavy zany mandeha tsara aingana amin'izay zotra efa tiantsika hoe hitondrana firenentsika ho amin'izay tena fanavaozana ny firenena izay ny fanavaozana zany dia za mo ny teny foana hoe le fanavaozana rafitra sy ny karazany fa ny tena fanavaozana andrasana zany olona miteny hoe tsy neny fiainana hoe tokony ho hita taratra ihany hoe efa misy asa atao reny lalana zao sy ny karazany efa misy zany zavatra atao fa eo amin'le fifampitondrana samy olombelona eo amin'ny resaka fiarahamonina eo amin'ny resaka ataontsika hoe fanaovana politika zay tatsika hoe somary diso ohatra somary mbola manjaka ihany le tsy fahafahana tena hoe mampiaraka n'le soatoavina malagasy ny politika ohatra mba hoe ho amin'ny fiombona. Mbola hita amin'ny tontolo politika eto amintsika koa ny tsy fahaizana mampifanaraka ny soatoavina malagasy sy ny fomba fanaon'ny politika izay tokony fototra amin'ny fampihavanana ny fifanantonana ary ny firaisan-kina. Lahara-pahamehana dia hoe ny tena fanorenana firenena ny fampijoroantsika hoe zao le tena atao hoe firenena tsika rehetra miaraka fa raha misy hoe andany ny ankilany dia ny apahany ihany mandeha dia tsy hoe firenena zay raha misy hoe ny ary avaratra ny ary andrefa ny ary atsanana ny ary atsimo ihany zany tsy mety zany na ny hoe ny olona hoe zao ny loko mandehana zao tsy mbola firenena nge zany ka amiko zany tena fanavaozana indrindra amin'ny sehatra politika dia izay le fikatsahana hoe afaka mifanantontsika samysika no ny heritsika fa tsy hoe ny avy amin'ny velandray no manery atsika hoe tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy an'izao dia tsika moa efa man'izao dia tsy maintsy mba hoe mampiseho tsika zay tsy baikibaikona roa zany dia zay ny zavatra tsika hoe mio ny fifampiresana sy rehetrarehetra fa ny tena zavatra tokony tiendrentsika rehetrarehetra dia hoe zay le ahafahantsika mifanantona zay mifampiresaka mba hamaranana n'izao zavatra efa mpisehoseho efa anatin'ny 20 taona mitsimbarivary sy tsy veriveriny ka amiko zany tena anisan'ny zava-dehibe mba tsy hitsabahan'ny olona avy amin'ny velany fa na zavatra nifiny fahendrentsika dia hoe tsy misy mandidy ohatro sakay fa rehefa hifanarahana lany ihany. Antoka iray lehibe ahafahana manala ny Madagasikara amin'ny krizy ny fahaizan'ny samy malagasy miara-miasa sy mifanantona ary mifampiaino ilaina ny fanamafisana ny fifampiresahan'ny samy malagasy mba tsy hiverena ny fanonganam-panjakana sy ny krizy politika izay efa miverimberina teto amin'ny tantara ny firenena. Vaovao avy any Ambatondrazaka nanao hetsika nanoloana ny birao ny fitaleava-paritra ny tanora sy ny fanatanjahantena alaotra ireo mpiasa tamin'ity herinandro ity. Nilanja sora-baventy izy ireo tsy manaiky ny amboletra sy ny fikasana noditra ny kianja ho an'ny tanora. Niry Andrianarivony, MBS Ambatondrazaka. Nanatanteraka sitin nanoloana ny arabe eo anivon'ny birao ny fitaleava-paritra ny tanora sy fanatanjahantena androany ny mpiasa izay nitarihan'ny taleparitra nitondra sora-baventy izy ireo tamin'izany
izay milaza ny amin'ny hoe omeo ny zon'ny tanora tsy manaiky ny amboletra sy ny sisa no mareny ny tale ny fitaleva-paritra ny tanora sy fanatanjahantena loatra mangoro fa taberina andraikitra no ataon'izy ireo mba anomezan-danja ny tanora zay matsiaro ho voikelina manoloana ny fanorenana trano endure eo aniviny izany tokotany ny DRCS loatra mangoro izany rehefa natao nefa ny fampiresana sy fampiraranta zany olona zany dia tsy mety mihitsy izy ny andefitra fa dia ny hamono an'ilay kianja filalaovana izay ataontsika zany hoe taberina andraikitray atao ministeran'ny tanora aty amin'ny direction'ny tanora sy fanatanjahantena ny mamerina izay taberina andraikitra zay ho an'ny tanora mba azahoan'ny tanora ary ho tsapany hoe misy miaro ny fananany misy miaro ny kianja filalaovana fa raha ohatra ka velatra gaboraraka dia tsy azo ekena intsony zany ary izany nefa matomatesana sy nidinana tena nanambara mazava kosa ny tompon'ny toerana izay nananganana ny trano amin'izao fotoana izao fa manana taratasy mazava avy any anivon'ny fiadidinan'ny tanàna izy ireo ary manana ny taratasy fahazondalana afana manao izany fananganana ho trano mafy eo anivony izany toerana misy an'izy ireo ankehitriny izany tsy anao tao foana izay hoy nambarany tompon'ny toerana fa matoy zahay manao izao dia fa nisy ny alalana azonay amaly fantaninao mazava be ngamba io permis de construction zay manana taratasy mazava tsara sy prindry avy commune tsy nanao foana zay fa nagabalanavitany commune anao ty anambarana avy eo anivon'ny DRCS tompo fa manitsaka ny tanin'ny tanora nareo tsy nanaiky fandaminana amin'ny tompona be tenenina ny zavatra misy manko zany za tsy tatarina manokana commune mahay ny histoire n'ity raha ty za no mahay fa za tsy afaka ilazan'izay fa aloha commune ny ilazany histoire n'ity toerana ty fa ny fahitako anazy sotsiny ankapobeny boriny amin'ny commune ty terrain ty dia ity zavatra ataona ity nazahoany alalana tamin'ny commune satria fantatra fa izy magistrat dia navila ity azo fatarina ve ovinana zonareo zay tokony tamin'ny 15 teo tamin'ny volana me teo tena ny mampafantatra fa tanin'ny commune ambony vohitra Ambatondrazaka no misy ny bureau-paritra ny tanora sy fanatanjahantena ankehitriny ary ny fiadidinan'ny tanàna tamin'izany fotoana zany no nanome ny ampahatany ho an'izany toerana misy ny bureau-paritra ny tanora sy fanatanjahantena izany taty aoriana dia nitratra tsikelikely ny sain'ny raha olombelona ary dia nisy ny nangataka tamin'izany toerana izany ary afaka mipetraka ka nanorona toeram-pivarotana teo anolohan'ny izany bron ny tanora sy fanatanjahantena izany vo tonga nefa ny tale vaovao dia nanambara ny amin'ny tokony ikisahany ireto mpivarotra ireto saingy tsy afa nanoatra izy satria dia manana taratasy mazava ireto mpivarotra ireto noho izany rehetra izany dia raikitra ny karazana sitinina ny totosaina androany iny fa mitondra fanazavana makasika ity tranga ity na aveo anivony fiadidina tanàna ny amin'ny hoe inona marina moa zany no natonga azy ireo namelay taratasy fahazondalana afana manorona toerana amin'ny briky eo anivony zany verina fa hoe tokotany ny tanora sy fanatanjahantena aloatra mangoro izany papier vaovao zany ny zava-misy dia hoe tsy akasitrano zareo ao amin'ny maison de jeune zany ny fanorenana zay atao eo amin'ny tsena manoloana an'izay trano maison de jeune zay no manakana an'izay moa zany dia ny taleparitra ny didiny tanora zany no manakana miaraka amin'ireo ekipany moa zany ny mpiasa ao aminy hoe tsy tokony atao andura zany lay fanorenana tsy tokony atao an'ilay fanorenana maritra zany lay zavatra eo le fivarotana eo alohan'ny maison de jeune io zay zany ny fototry ny olana zay ny ankilany ny andaniny indray dia efa nahazo ny taratasy fankatoavana avy ety amin'ny commune urbaine zay heverina fa ara-dalàna le izy satria misy permis ara-dalàna ahafahan'ireo olona ireo manorina manao fanorenana zay trano zay satria ny fanomezana endrika ny tanàna moa zany ny tena zavatra tanjona lehibe
hoan'ny commune urbaine efa natao hatrany amboloany mihitsy zany voany mandray fantarana zany be ny tanàna vaovao dia ahoana ny anomezana endrika an'ilay tanàna sy andaminana ny ao an-tsena dia hita fa zay fanaovana anduran'ilay pavillon zay zay ny zava-dehibe fa mahamenatra raha hoe ohatran'ny reny votry fatra loatra ohatran'izao mbola zozorona kakazo nanaovana an'ilay pavillon eo atsiany eo ary de reo fa kakazo eo tsy hita zay naovana azy ka misy olona manao ezaka indray anao an'izy andura dia verina fa tsy sakana zay ho an'ny commune zay naitran'ny zavatra anankiray nanomezana an'ilay autorisation de construction zany andrasana moa zany ny mety ho toy ny tirara ity mbola afaka anohy ny fananganana trano briky ve ireto mpivarotra ireto moa ave hijanona ho fananany commune sa any DRCS ilay toerana asaloha fa ny ampitso no amaly izay rehetra izay tapitra ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tombovavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy indray veloma tompoko